Naneno iheviny mikasika ny fandrombana sy fanimbana izay nisy tany Sikoma Anailava Morondava ireo mpandrara mahakasika izay vaovao izay indrindra no entina ho anao manaraka ao anatin'ity fanedidina manaraka ity. Ankoatra ny vona izay nahazo ny orinasa Sikoma sy ireo izay namono ny ainy dia mpiasa maro no very asa amin'izao fotoana izao noho ny zava-nitranga tany Analaiva Morondava farany teo. Ny avy eo anivon'ny sehatra tsy miankiny, ny filohan'ny GEM dia manamafa tokony hisy ny antsoina hoe dialogue social. Dia mihitsy ny zavatra nitranga tany Morondava satria zavatra efatra amin'ny volana May no efa nanomboka nisy orana tany Morondava ary raha ny fahitana azy dia reny ny anisan'ny mampiseho fa tena tsy araka ny tokony ho izy ilay atao hoe dialogue social ary reny nahatonga ny GEM niaraka tamin'ireo syndicat izay misolo tena mpiasa nanao ary niaraka koa tamin'ireo mpampiasa hafa toy ny fifipamana nanao antsoavo amin'ny fanarenana ny dialogue social io satria raha tsisy ny dialogue social dia mahatonga olana be ka ny zavatra tany Morondava dia mampiseho mihitsy satria fa misy lesoka amin'ny dialogue social. Nanana ny heviny ihany koa ny filohan'ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy. Zahay aloha dia mampandraraha groupement vondrona anankiray dia izay mametraka foana hoe tsisy afa-tsy ny miresaka foana hatrany hatrany ary raha tafaresaka loloha iny angamba tsy tonga ato tsika. Mbola mila ankoatran'izay ve fa non mais amiko izay fotsiny tsisy afa-tsy io ny korotana tsy hitondry minina ho antsika mihitsy eritrereto hoe 5000 tonnes de sucre tsy hita dia anahoana dia izy no samborina ao anatiny amin'izay indray avy eo zavatra azo afaka namboarina ho an'ny rehetrarehetra sady tsy miteny iza ny diso iza ny marina dia hoe tokony afaka nijery tsara afaka niresaka foana tsisy afa-tsy miresaka dia ohatry ny tady araka le fitenena médecin après la mort foana ny tadiavintsika. Ny ministry ny indostria ny Dr Jules Etienne raha niona tamin'ny mpampalala vaovao omaly dia nanamafy fa ny imasoana amin'izao fotoana izao dia ny isian'ny filaminana sy ny fahatoniana eny an-toerana na ny paix sociale.